Tonga nitsidika ireo naratra sy nakairin'ny fianakavian'ireo tradoza tetsy HGRP filoha ihany koa ny délégation mafonja izay notarian'ny filohan'ny République Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana ny maraina teo. Nilaza moa ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernement nandritra izany fitsidiana izany fa isy ny fanadihadiana manoloana izao tranga niseho izao. Malonio lozam-pifamoivoizana Matsiravina nitranga teny Akazobe ny maraina teo io dia tonga nitododo tetsy amin'ny hôpitaly HGRA izay nitondran'ireo naratra ny fitondram-panjakana malagasy izay notarian'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana. Tazana teny an-toerana ihany koa ireo mpikambana maro anivon'ny gouvernemanta malagasy. Nitondra ny teny fampionolana ho an'ny fianakaviana manambanjo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana. Fitondrantrenareo mampahery anareo ao anatin'izao faorina izay miatra izao. Raha maha-malagasy dia hoe toravato avy any an-danitra izao. Maha-kristianina kosa satria fantatray fa ao anatin'izany ianareo dia tsy misy zavatra tonga foana fa Andriamanitra mandahatra. Manoloan'ireo lozan-tranga ireo dia nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa dia ho raisiny an-tanana manontolo ny ilany rehetra amin'ny fikarakarana ireo niaran-doza na ireo izay maty tamin'ny loza Matsiravina iny. Mbaiko avy amin'ny filoham-pirenena izany raha ninambara ny Premier Ministre Mafaly Solondrasana Olivier izay tonga tetsy amin'ny hôpitaly HGRA ihany koa io maraina io. Vona miatra ohatran'izao dia raha rotsika moa zany amin'ny alalan'ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana ny ndrehana voalohany eo mivata mangatsika an'ireo olona ireo ary indrindra koa zany fampiononana ho an'ireo fianakaviana manamanjoa ary mirary fahasitranana aingana ho an'ireo izay mbola mitsabo tena zany na ao amin'ny hôpitalin'ny Akazobe na eto amin'ny toeram-pitsaboana HGRA ary nisy motera izay nataon'ny filoham-pirenena teo fa ho raisina manontolo zany ny mombamomba na ireo manamanjoa zany izay omena ny havany ny fikarakarana ho raisina manontolo ihany koa ny fitsaboana ireo rehetra izay mbola ao anatin'izay fitsaboana zay zany. Entitra ny lehiben'ny gouvernement manoloana izao tranga mampalahelo izao tsy maintsy isy hoy ny filazany ny fanadihadiana lalina amin'izay natonga ny loza ka ho saziana mafy ary mety ho tompona andraikitra natonga izany. Hitanareo moa zany fa nisesisesy ny loza ara-pifamoivoizana zany tao ao ary indraindray aza mampanontany tena hoe inona loatra mahatonga zavatra zavatra ohatran'izao. Ary indraindray aza misy ny alaim-panamana hoe tsy mandray indraikitra fitondram-panjakana. Ireo zany asiko karazana fonoteny kely. Marina fa misy andraikitra izay ataoko hoe tokony atefa mivantana fitondram-panjakana. Fa misy koa andraikitra izay tsy maintsy raisy tsiraray. Ohatra tompon'ny fiara, ohatra ny mpitondra fiara sisa ka manoloana ny toromarika sy ny baiko nomeny filoham-pirenena teo roso zao ny fanadihadiana efa nandray tanàna zany tamin'ny filamina amin'ny alalan'ny jandarmerie-pirenena ary efa vita ny fanadihadiana ka hita fa tena nisy ny lesoka na ohatra raha teknika ohatra fantaizany raha fotony hafa tsy maintsy saziana amin'ny fomba faran'izay enjana zany ireo tompony andraikitra na ny tompon'ny fiara io na ny mpamindra ohatra mbola velon'ainy izy fa tsy izy tsony zavatra ohatran'izao satria ny zavatra miseho ohatran'izao dia ohatran'ny hoe mamerina foana hoe moa ve tsy mandray ny andraikitra fitondram-panjakana tsisy ve ny sensibilisation mahakasika ny code de la route manao an'izany tsika fa misy andraikitra izay tokony antsoroany tsiraray ny tompon'ny fiara indrindrandrindra aoka re makany amin'ny service technique atsika mijery le hoe manao contrôle visite technique ary zay koa manao antsoavo ho an'ireo tompona andraikitra ao anatin'ny visite technique aoka ny goragora zavatra mahatonga zavatra ohatran'izao ka io moa zany tsy dia ho betsaka ny teninay fa tsy maintsy misy ny sazy manoloana n'izao zavatra niseho zao. Lasa nijana nijery ireo fahavoazana any amin'ny toerana nitrangany loza kosa io tolakandro io ny ministra ny ponina, ny ministra ny fitanterana, ny ministra ny filaminana anatiny, ny ministra ny serasera ary ny sekretera-panjakana misahana ny gendarmerie isy ny fiara-mientan'ny fitondrana amin'ny siatrehany ity loza Matsiravina ity.